Toy ny vehivavy tsara voafita kara-pitiavana matetika i Madagasikara ka fotoanan'izao mifoaza amin'izay ianao i Madagasikara izay anananao ny talenta, anananao ny harena rehetra ara-boajanahary misy eto ambonin'ny tany, anananao ny fahendrena, anananao ny fahaizana amin'izao fotoana izao. Fa raha tamin'ny andron-dry bebe sy ry dadabe dia ataontsika fa mbola tsy nisy ny teknôlôjia, mbola tsy nisy ny karazana fahaizana manao ny contrat amin'ny lafiny maro amin'ny farim-pananana, dia voafitaka foana ianao satria dia tonga mitory fitiavana aminao daholo ity karazana lehilahy rehetra manerana an'izao tontolo izao, kanefa dia higioka sy hangalatra ny fanananao no tena antondiany satria nanararaotra ny tsy fahaizanao tamin'izany andro izany. Ny foaza ankehitriny ny taranaka amin'izao fotoana izao fa efa misy ny teknôlôjia, efa misy ny lalàna izay mipetraka ka aza matoritory intsony ka ho tamana ny lainga tsara lahatra, ny fampatoritorian'ny séducteur. Ianao ihany no mampanjaka ny lehilahy séducteur. Rehefa ampatoritoriany ianao dia manaiky ampatoritoriany, lasany daholo ny fanananao dia tsy misy intsony ny mipetraka ho anao na ho an'ny taranakao. Efa maro izany ny mitory ny hoe ampirindra ny fandriam-pahalemana amin'ny taninao, efa misy izany ny mitory ny fitsinjaram-pahefana izay hoe afaka misitraka ny harena daholo ny faritra rehetra ao Madagasikara. Efa misy ny mitory ny fampianarana izay omena ny vahoaka tsy vaky volo ao Madagasikara. Efa misy ny mitory ny tsy fandriam-pahalemana ka raiso amin'ny vavany daholo sy amin'ny teniny, amin'ny alalan'ny fifanarahana sy ny contrat mafonja izany izay hoe karazana fanomezam-pitokisana rehetra ho an'ny olona manodidina anao mba tsy ho voambaka intsony ianao izany sahala amin'ireo izay ray aman-dreny taloha voafitapitaka foana noho ny tsy fahampian'ny fahaizana sy ny hoe tsy fahampian'ny teknôlôjia. Ampitahaiko foana zany i Madagasikara amin'ilay mpanakanto malaza Whitney Houston, nananany avokoa na ny hatsaran-tarehy, na ny hatsaram-bika, na ny talenta, na ny vola, saingy nanararaotra azy daholo ny olona rehetra nanodidina azy, nangalatra ny fananany ary ny vadiny izay nitondra azy tamin'ny fidorohana zava-mahadomelina ary nandany ihany koa ny harenany. Mba tsy ohatry Andramatoa Whitney Houston zany i Madagasikara amin'ity indray mitoraka ity, fa hanana ny olona rehetra manodidina azy izay hoe ahay hikoja ny harena sy ny talenta izay ho avin'ny taranaka faramadimy. Dia toy izay sy toy izay no azona tolotra anao anio. Manaova abonnement amin'ny izany forêt santé aty Canada fa hanatsara ny fiainanao ary maniry any Madagasikara hipetraka amin'ny toerana mamirapiratra izay sahaza azy. Veloma tompoko.